avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Assurance Art, Timampolto na nilanao. Manolitra anao ny vaovao. Uprime. Manolitra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Misokatra amin'ny mpampiasa voly Madagasikara fa entitra amin'ny fanajana fenitra samihafa hono kolonely Randrianirina Mikael tany Abu Dhabi androany. Mivoaka ny anaran'ireo solombavambahoaka 10 hoe sorona amin'ny toerany noho tsy fahatongavana niatrika fivoriana ary efa naray taratasy fampafantarana momba ireo voakasika rano fampitam-baovao. Mpianatra valo amby 70 teo anivon'ny Universitetin' Antananarivo no voasazy tsy afaka mianatra sy tsy afaka manao fanadinana mandritra ny 3 hatramin'ny 5 taona. Fisandohana sy fanaovana osika no antony sy nandraisana ny fanapahan-kevitra. Nahitana tranga voamarina vaovao amin'ny endrana rajako 3 teto Antananarivo omaly raha ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mizotra araka ny tokony ho izany fitsaboana hoy hatrany ny ministera tompon'andraikitra. Anovelany ho tanterahana rapitso ny fifidianana filohan'ny pirenena sy solombavambahoaka ny Ouganda no tapahana nanomboka omaly ary mandritra ny fotoana tsy voafetra arak'izany ny aterneto any an-toerana isin'ny fitoniana sy fihezana ny fanelezana vaovao tsy marina ny antsiprian'izay. Fotoanan'ny fampalalam-baovaontsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboka lasy-tovavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay ety ampanomboana dia lanatsiny ny fahatarana noho ny tsy fahatombanana teo amin'ny lafiny teknika fa hoe tsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity. Misokatra amin'ny mpampiasa voly Madagasikara fa entitra amin'ny fanajana fenitra hono kolonely Randrianirina Mikael androany tany Abu Dhabi no amafisany fa tsy fotoana ny fampanantenana mahazatra intsony zao fa fotoana ny asa ny fandraisam-pitenenany nandritra ity fivoriam-be iraisam-pirenena ity izay nataony filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara tamin'ny teny malagasy ny antsiprian'izay. Entitra ny filohan'ny fanavaozana ny laza fa fotoanan'ny fanatanterahana izao tampotra ny diplomasian'ny teny fampanantenana sy ny fikasana teo anoloany ny mpampiasa vola. Vonona i Madagasikara ho mpiara-miombonantoka azo itokisana ary miditra amin'ny vanim-potoana vaovao hirosona makany amin'ny fahalevantena eo amin'ny angovo sy ny fampandrosoana maritra. Tsy fampanantenana ny tadiavina hoy ny filoham-panjakana fa ny hananana fiaraha-miasa mahomby. Tapitra ny fotoanan'ny diplomasian'ny teny fikasana sy ny fampanantenana. Tonga izao ny fotoanan'ny fanatanterahana. Ho anareo mpampiasa vola manatrika izao herinandro fiaonana eto Abu Dhabi izao manasa anareo izahay tsy hijery fotsiny ny antontanisa arabola fa handinika ihany koa ny hahabony vina ny fitomboan'ny maharitra ananan'ny Madagasikara. Tonga izahay hanolotra fiaraha-miasa ho an'ny fitomboana ara-toekarena. Vonona tanteraka i Madagasikara manana harena voajanahary miavaka i Madagasikara, manana vina mazava eo amin'ny sehatry ny angovo, manana tetikasa voafaritra tsara ary indrindra manana finiavana ara-politika matanjaka izahay. Tsy fampanantenana no tadiavinay fa ny ananana fiaraha-miasa matipaika ahafahana manorina, mitantana ary mampita fahaiza-manao ho tombontsoa ny rotota sy ho an'ny taranaka ho avy. Misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpampiasa vola i Madagasikara hoy ny filoha. Na izany, entitra ny fipetra-takiana ho an'ireo maniry ampiasa vola ty Madagasikara. Isan'izany ny fanajana ny fianatra ara-tontolo iainana sy ny ara-tsosialy amin'ny fanatanterahana ny asa. Misokatra amin'ny fampiasam-bola i Madagasikara saingy misy fipetra tsy maintsy arahina mangataka izahay ny fanajana ny fenitra ara-tontolo iainana iraisam-pirenena, ny fenitra ara-teknika voasedra sy voapirofo ary ny fampidirana mpanajana ireo vondrom-piarahamonina eny ifotony. Satria ny tetikasa momba ny angovo
izay tsy manaja ny tontolo iainana dia tsy maharitra, ary ny tetikasa izay tsy manaja ny vahoaka dia tsy azo iainana maharitra. Nambaran'ny folohan'ny fanavaozana ny repoblika fa manova ny sehatry ny angovo i Madagasikara ka avadika ho fahafahana ara-toekarena ny tsy fahampiana teo aloha. Namafisy ny famanana harena voajanahary maro aza ny firenena tatsimo, mbola maro ny tsy mahazo herinaratra. Ny safidy i Madagasikara ny anasokajy ny angovo azo avaozana ho fampiasam-bola stratezika sy tsy fandanina. Naseho ny folohan'ny fanavaozana fa manana tetikasa goavana mahakasika ny angovo i Madagasikara toy ny sahofika sy volobe. Tanjona ny hampisitrahana angovo ny vahoaka malagasy ahafahany mamokatra bebe kokoa hanatsarana ny toe-karem-pirenena. Miposaka ny masoandro amin'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara, indrindra ny amin'ny lafiny angovo fohiatrany ny folohan'ny fanavaozana ny repoblika nandritra ny fivorim-be iraisampirenena tany Abu Dhabi. Nivoaka ny anaran'ireo solombavam-bahoaka miisa 5 ho esorina amin'ny toerany noho ny tsy fahatongavana ny atrika fivoriana ary efa naray taratasy fampahafantarana momba izany ireo voakasika raha ny fampitam-baovao. Tokony hisy ny fampitoviana ny fampiaran-dalàna ho ny solombavam-bahoaka nitondra ny fanehoan-keviny androany manoloana ny fisian'ireo solombavam-bahoaka hafa tsy tonga ny vory teny anivony antenimera pirenena ny Antsipriana. Miozongozona ny sezan'ireo solombavam-bahoaka tsy tonga ny vory nandritra ny fivoriana no tanterana teny amin'ny antenimera pirenena. Solombavam-bahoaka miisa 5 avy amin'ny vondrona Irmar no ho esorina amin'ny toerany noho ny tsy nanatriany ny fivoriana ara-potoana. Isan'izany ny solombavam-bahoaka Soslin Raelianta, distrika n'Antsiranana voaloha. Lalao Rahantanirina, solombavam-bahoaka ny Mahajanga voalohany. Roberto Timka, distrika ny Toliara voaloha. Prince Asoa Filira, avy eo amin'ny distrika n'Analalava ary Amady Amady, avy eo amin'ny distrika ny Mitsinjo. Voalaza fa efa naharay ny taratasy fampahafantarana izany avy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ireo solombavam-bahoaka araka ny fampitam-baovao azo. Ny tsy fanarahana ny fitsipika anatiny manoloana ny tsy fahatongavan'izy ireo nandritra ny fivoriana ara-potoana mandritra ny 10 andro no nampiarina ity fanapahan-kevitra ity raha ny fanazavana. Nanambarany solombavam-bahoaka Rajerso Antoine eo anatreny ity raha eo anivony antenimera-pirenena ity fa misy fanavagavana amin'ny fampiarana ny lalàna manoloana ny tsy fahatongavany ny solombavam-bahoaka ny vory. Fa rehefa iza dia trongisina, rehefa iza dia arovana ary rehefa iza dia afenimpenina. Tsika mila fanovana ny tolomana namonona tena kanja dia mitady an'izany fanovana zany. Ny zavatra tsy natao efa tsy nety taloha dia tokony tsy verina intsony aty afara. Raha nisy olona nanao an tsy nety dia amin'izao andro ny fanovana zao mba tokony tsy hitarika tsy mety vaovao indray na zavatra sahala amin'izany ka dia miatsika amin'ny tolona hoe aoka kosa mba hisy ilay égalité fitoviana eo anivon'ny antenimera hoe rehefa mitovy samy tsy teo dia efa samy tsy teo izy zay ny anankiray. Aoka kosa ilay tolona izay niainan'ny olona teny akanja mba ho hita taratra aty anivon'ny antenimera fa tsy hoe anomana tanjona hafa ianao dia misy ho arovanao izay hiaraka aminao ary misy ho trongisinao izay tsy miaraka aminao anatin'ilay izy. Raha ny fanazavan'ny mpahay lalàna, tokony hisy fifidianana amin'ny ampahany izany atao hisolo ny toeran'ireo depute rehefa niala tamin'ny toeran'izy ireo raha ity tranga ity no jerena. Izany tokony solo anazy zany mijery mirenvoyer amin'ny lalàna tamin'ny 2018 zay moa zany ny lalàna règlement intérieur an'izy ireo ka miteny ao amin'ny 9:50 io lalàna tamin'ny 24 io hoe raha misy déchéance na député anankiray ozy izy ka vacant ny poste anankiray dia ny suppléant tokony hanolo anazy fa kosa misy exception ery amin'ny alinéa farany amin'io article io zany hoe raha en cas d'annulation par l'HCC ozy izy dia mila manao organisation na élection partielle efa bolana zany ao aoriana ny tenenany namoahany HCC an'ilay décision ana déchéance. Manana herinandro ireo solombavam-bahoaka voakasika hiarovan-tena manoloana ity raharaha fanalana azy ireo noho ny tsy fahatongavana amin'ny vory. Everina fa hivoaka ao aorian'izay ny didy raikitra avoakany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Mbola maro ireo solombavam-bahoaka Irmar tsy tafiditra ao anatin'ireo 5 ireo ka andrasana ny fanapahan-kevitra momba azy ireo na mbola hitoy ny fanalana na hijanona amin'izy 5 ireo. Mifanarenana Anjirama no iraka iandreketany Ontale General vaovao raha nandray ny fitantanana Anjirama androany nanamafy ny minisitry ny angovo sy ny akoranafo fa hanohana ny drafim-panarenana ny orinasa Anjirama ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hanatsarana ny famatsiana jiro rano ho tombotsoa ny vahoaka malagasy. Rina fitiavana.
nosoloina ny tale jeneraly ny Jirama Ronoais ka ny jeneraly Hajatiana Rasolomanana no notendrena ho tale jeneraly mpisolotoerana eo anivon'ny ny orinasa-mpanjakana Jirama araka ny fanapahan-kevitra noraisy ny filan-kevim-pitantanana. Ao anatin'ny fanavaozana isika izao ka antony nirosoana tamin'ny fanovana ny tale jeneraly teo aloha ahafahana manome ny talenta sy ny fahaiza-manao ny manampaizina malagasy hoy ny minisitry ny angovo sy ny ankoranafo. Nanambara ny tale jeneraly vaovao fa ny fanarenana ny Jirama no iraka ho tanterahina. Tsy fananan'olo tokana ny Jirama ka ny tombontsom-bahoaka no katsahana sy hitadiavam-baolana. Ary io vahoaka io no nanakina tamin'ny Jirama ny elektra mikasika ny fitantanan'ireo sehatra roa tena iankinany aina, iankinany ara-sosialy, ara-toekarena, ara-pahasalamana ary ara-pilaminana sy ara-panabeazana koa azy. Ary ny tsy fanatanterahana izany hitako izany ny mpiara-miasa eto amin'ny Jirama dia tena atsoina tanteraka ary mihoatra no izany ary dia miendrika ho famadihana tanindrazana fa manana ny fahaiza-manao ny Jirama, manana hitatsika ny vahaolana rehefa miara-miasa sy mifamilitanana tsika. Tsy hitovy amin'ny karaman'ny tale jeneraly teo aloha ny karaman'ny tale jeneraly mpisolotoerana ity hoy ny fanazavana. Misy titulaire dia misy ny remplaçant mareo zayna hoe any amin'le fanontaniana miaratsina amin'le fiteny tanora mandrafo amiko ray aman-drenita fa hoe iny idirany tsy misy idira mihitsy zany satria raha teo aloha teo zany dia ny mpamatsy vola no nandoa ny karaman'ny tale any Jirama tamin'ny alalana tetikasa. Izao zany dia isika malagasy ny fanjakana no mandoa ny karamany zany ka tsy mitovy amin'le teo aloha zany marina fa misy tsy fitoviana izy mahafantatra azy. Nanamafiny amin'ny fanohanana eo amin'ny drafim-panarenana ny Jirama ny ministeran'ny angovo eo koa no anohizana ny fanadiovana sy ny fitsiriana eo anivon'ny Jirama. Misy ny plan de redressement izay niatoko tena tamin'ny avril 2025 marina izay teninao zao anaty plan de redressement misy volet maromaro indrindra ny plan de redressement financier ny Jirama efa n'izany ny implémenté. Zao tsika manana conseil d'administration vaovao ary forona ihany koa zany izay tsy nisy teo aloha ny comité de redressement izay angambany no mahasamihafa ny teo aloha sy amin'izao. Ny plan zany dia mitovy fa fomba fanatanterahana azy no tsy mitovy. Ny suivi sy ny fanaraha-maso zany sy fanatanterahana ny plan de redressement dia arahan'ny comité de redressement izay ihany no mahasamihafa azy angambany. Totosandroany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny tale jeneraly teo aloha sy ny tale jeneraly vaovao. Atao mifanaraka amin'ny politikan'ny fanavaozana ny asa tanterahana rehetra. Tsy kabary no tadiavin'ny vahoaka fa vokatra amin'ny famatsiana ny herinaratra sy rano ho hiatran'ny tale jeneraly mpisolotoerany orinasa Jirama. Fa miantra amin'ity volana janoary ity ny fiakarana 4,700 ny karama mpiasa-mpanjakana izay tsy nahitana fisondrotana tao anatiny 3 taona ho ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola vahiny tao amin'ny fahitalavim-pirenena omaly isan'ny ezaka vita nandritra izay roa volan'izay ihany koa raha ny fanazavana netiny ny fanatsarana ny fidiram-bola mpanjakana Entsora Soarimalala. Salama ny kitapom-bola mpanjakana amin'izao fotoana izao hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Ramiarson Herinjato-Eme nandritra ny fivanianany tao amin'ny fahitalavim-pirenena omaly. Anisan'ny anton'izany ny fanatsarana ny fampidiram-bola anatiny ny fiainan'ny kolokolo sy ny osika amin'ny etra sy ny fahatseranana. Nisy ireo vokatra hita nandritra izay roa volana izay tafiditra ao anatin'izany ny famerenana ny fampitokisana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ary ny mpiara-miombona ny karabola sy ara-teknika toy ny Banque Mondiale sy ny FMI. Anisan'ny mampisalasala ny mpamady vola hatramin'izay ny tsy fisian'ny politika mazava hitondrana ny toe-karena ka anatin'izao fitondrana izao no amana izany. Tena hoe salama mpitapolo-mpanjakana tompoko ary tsika zany tsy hoe mandanindany vola fahatany koa anatin'ilay izy rehefa jerevana zany zao ohatra hoe ny antsoina hoe déficit budgétaire primaire moa zany mifafana hoe afana zany hoe mandrefy ny hoe fahasalaman'ny fandaniana zany sy ny fidiram-bola amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 3,5% io zany ya déficit zay 3 moa zany azafady 3% io zany l'izy dia mety mbola izy kely io zany satria mbola tsy fonjatra fa zay midika fa hoe tsika zany ohatrany hoe malina zany malina misy fahamalinana zany ny fandaniam-bola ataotsika arakaraky ny fidiran'ny etra io nivontsika betsaka aloha zany makabelo ny fandaniana
raha ohatra zany amin'le vola miditra amin'ny ankapobeny zany le izy fa de izy latsona hoe zany zavatra iny hoe déficit budgétaire primaire ozy tsika de iny zavatra iny misy norme izy iny zany hoe raha ohatra zany ka hoe latsaky ny eo amin'ny 3,5% hoe zany le izy raha oharina amin'ny arakaina faobe any mipiba zany de azo zana hoe malina ny dikan'izay ny fitanam-bola-panjakana raha mihoatra be am'izay izy de eo zany tonga ny afia misy ny tany tena hoe ohatra misy tsy mety zany fa nareo ohatra manao fandalinana meopapana tsika nefa zany tsy anao zay tsika satria arakaraka le vola miditra amintsika any nanaovantsika an'le fandanina anisany horesana ihany koa ny fampiakarana 700 isanjato ny karama ny mpiasa-panjakana izay tsy nahitana fisondrotana nandritra ny telo taona iantra manomboka amin'ity volana janoary ity zany raha ny fanazavana marina aloha zany fa mpiasa-panjakana zany telo taona zay tsy nisy findrotan-karama anakely ary nefa mividim-piainana miakatra eo amin'ny 7 isanjato isataona eo noho zany raha ny sitsiny aloha zany raha ohatra ka mba hoe ampakarina le karama mpiasa-panjakana zany manomboka amin'ny ty taona 2026 ty ary ny zava-dehibe koa de ty hoe mpiasa-panjakana koa zany anisan'ny andro ray lehibe koa amin'ny fampandehanana toe-karena satria araka itenenana teo iny hoe fanjakana zany no manentana zany sy mampirisika an'ireo zany ratsa mangaika sy ny sera tsy miankina mba amokatra ary na mpampianatra ohatra ny zava-dehibe satria reny ny ankinany ho avy amin'ny firenena reny zany no anofana ny zanakitsika zany reny no anavitra ny firenena orinao no zany raha ny sitina zany raha ohatra hoe mba karakaraina ny mpiasa-panjakana efa ela no narary ny toe-karena i Madagasikara noho ny tsy fahampiny ny famokarana tombanana eo amin'ny 3.5 ny tany ari-karena amin'izao lahara-pahameana ny fampitomboana ny famokarana anatiny miresaka n'izay karama izay hatrany sika fa karama n'ireo ampiasa amin'ireo orinasa ny mamy Ravatomanga navoaka ny tendrom-pitsarana amin'sana ny ady amin'ny kolikoly na mipaky ny karaman'ireo mpiasa volana Desambra 2022 ho an'ireo orinasa mandidina ny 70 amin'ny mamy Ravatomanga izay alefa mivantana amin'ny konty amin'ny bankin'ireo mpiasa misy ankilany fepetra noraisina iadina amin'ny kolikoly sy andrindrana ny fitsinjarana ny karama araka ny tokony ho izy ndoaratsika ny Antsipriana navoaka ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny pak ny karaman'ny mpiasa volana Desambra 2024 ao anatin'ireo orinasa miisa 70 any mamy Ravatomanga izay nalefa mivantana amin'ny compte bancaire ny mpiasa didina ny banky mitana ny vola anolotra ny lisitry ny mpiasa izay tsinjarana ny karama mitetina 2 miliara ariary eo araka ny fitateram-baovao toy izay ihany koa ny vola hividianana fanafody sy fampandehanana ny fitsaboana eny anivon'ny poliklinika ny lafy araka ny fangatahana nataon'ny ministera ny fahasalamana sy ny poliklinika ho fitsaboana ireo marary manaraka dializy ao an-toerana izao no natao ho fanatanterana ny programa ny governemanta amin'ny fijoroana amin'ny ara-dalàna sy ny ady amin'ny tsy maty manota ary ny kolikoly raha ny fampitanatrany ka ireo izay manana olana eo anivon'ny orinasany dia mitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana izay mahaleo tena tanteraka amin'ny didy izay avoakany mpianatra miisa 770 teo anivon'ny Université n'Antananarivo no voasazy tsy afaka mianatra sy tsy afaka manao fanadinana mandritra ny 3 hatramin'ny 5 taona amin'izao fotoana izao fisandohana sy ny fanaovana osoka no antony nandraisana ny fanapahan-kevitra ankoatr'izay mitony fikirakirana ireo fitarainana voaray amin'ny alalan'ilay hetsika fosika iadina amin'ny endrika tsy fanarahan-dalàna eny anivon'ny ministera ny fampianarana ambony Kabaeloa mpianatra miisa 450 ahitana mpiadina tamin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat miisa 720 sy mpianatra aka lisansy ny 520 ary mpianatra 2 aka master no niakatra kodisty ny amin'ny université n'Antananarivo noho ny fanaovana osoka sy ny alatra momba ny fanadinana nampahafantatra fanapahan-kevitra momba ny raharaha famezana azy ireo ny teo anivon'ny filan-kevitry ny sazy ara-pifehezana eny amin'ny université n'Antananarivo androany ka voasazy tsy afaka mianatra mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 taona no sady tsy afaka misoratra anarana amina fanadinana rehetra eny anivon'ny fampianarana ambony eto Madagasikara ny 770 tamin'izy ireo ny fisandohana ny fanaovana osoka sy ny fikasana anao osoka no antony fanasaziana azy ireo raha ny fanazavana tokony ho tohizana amin'ny sekoly ambony hafa izao fandraisana fanapahan-kevitra tahaka izao hoy ny faneo an-kevitra voaray mahakasika ny tena amin'ny université Antananarivo aloha zany dia tena anisan'ny ezaka ngeza be satria betsaka ireo
tranga tratra tao anatin'izay zavatra zay fa irarinainy mba hitoizan'izay zavatra zay manerana ny université eraky ny Madagasikara ahafahany fampianarana ambony miakatra amin'ny lenta avoavo kokoa ialana amin'ny osika sy ny sandoka satria izay ny anisan'ny manimba ny fampianarana ambony eto a Madagasikara. Raha ny tokony ho izy tokony hoe misy sazy mavesatra hiatra amin'ireo mpianatra izay tratra sy ireo mpampianatra sy ireo izay tratra manao an'izay tranga izay satria raha ny fahitako azy ao anatin'izao fotoana izao dia tena mampiatra ny lalàna amin'ny atsakany sy andavana ny mpiasa ao amin'ny ministera sy ny opération fosika. Ankoatr'izay, 80 tamin'ireo fitarainana 700 mahery voarain'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tamin'ilay hetsika fosika no efa voakirakira raha nitatitra farany tamin'ny herinandro ity. Fitarainana 17 nalefa eny amin'ny Bianco raha toa ka 770 hafa karakaraina sampan-draharaha miady amin'ny kolikoly eo anivon'ny ministera. Sekoly ambony misy saroa no nakatona raha ny fanazavana. Fa tsy saka diplôma ihany nefa le izy fa tafiditra ao anatiny ao ny ataontsika hoe reny fisikafana toeram-pampianarana izay tsy mahazo alalany reny. Reny fandraisana mpiasa na ety ministera zany na amin'ny université na mpampianatra pikaroka zany na pikaroka mpampianatra dia sehatra anankiray koa zany na ahafahan'ny olona mitaraina mahakasika ny zavatra misy iainana iny fotsiny. Dia ao anatin'izay koa resaka fanararaotana isan-karazana na ara-nofo io na ara-moraly io na ara-tsana zany izy io dia rehefa nandritra ny letsika eo amin'ny 700 zany no signalé nitafiditra ao anatin'le plateforme. Rehefa tena nidiovina satria tsy afenina koa fa misy ny manany ihany dia teo amin'ny 270 eo zany no ataontsika hoe fitarainana mitombona mazava tsara. Tao amin'ireo 270 eo dia 70 nefa voakirakira. Ny dikany hoe voakirakira dia efa nahitana vonona tsara le profa ny ambiny dia mbola mitoy izay misy satria ao koa misy sehatra fandray manokana amin'ireo olona mametraka fitarainana dia afaka manampy izy zany na resaka profa na zavatra tsy azo ohatra. Mitoy ny hetsika fanadiovana eny amin'ny fampianarana ambony eto amintsika hoy ny fanazavana tompony andraikitra. Ankoatra ny fanapahan-kevitra raisin'ny ministera toy ny fisy ny tomana ny fahazoan-dalana isokatra amina sekoly ambony izay ahitana tsy fanarahan-dalàna. Misy ihany koa ireo fandraisana fepetra raisin'ny sampan-draharaha toy ny Bianco sy ny fitsarana arakaraka ny lentan'ilay osika. Nahitana tranga voamarina vaovao amin'ny endrana Rajako 3 teto Antananarivo ary ray tany Antsirabe omaly. Raha ny antotanisa avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny ariva teo ankoatrizay misa 220 ny tranga ina mizotra araka ny tokony ho izy ny fitsaboana sy ny fikarohan'ireo tranga ina hoy hatrany ny teo anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity andro anty. Tsiaro Soarvelo. Nahitana tranga voamarina miisa 4 ny valanaretina Mpox eto Madagasikara tamin'ny andron'ny omaly talata raha ny fivoarany antotanisa nampitain'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny ariva teo. Miisa 3 voamarina teto Antananarivo ary iray tany Antsirabe. Nahitana tranga ina vaovao miisa 20 ihany koa. Tafakatra ho 26 araka izany ny tranga rehetra hatreto izay mitsanjara toy izao 26 ny tranga ahina 20 ny tranga voamarina tsy mbola nisy ny ainana fohy. Mila fezina araka izay tratra ny fianak' tsy valanaretina Mpox ity tsy ampikorotana ny fiainam-pirenena raha ny fanazavana hatrany. Paikady iray ny fikarohana sy fanamarinana farany aingana ny tranga ahina ahafana mampihiboka azy ireo. Ny tranga ahina rehetra moa zany dia efa tsy maintsy ahiboka aingana. Dia ny tranga voamarina koa dia mijanona ao amin'ilay toerana hitsaboana azy mandrapasitrana. Dia eo an'ny mpiasan'ny fahasalamana kosa izay mahita ny tranga ahina dia tokony hiantso ny laharana 115 mba ahafahana mandamina ny fanaterana an'ireo tranga ahina any amin'ny centre de traitement et d'isolement na CANA Mpox. Tsika koa ilaina ny fiara-miasa mafy ho an'ireo ataontsika hoe olona eny amin'ny fokotany rehetra hoe raha mba misy tranga ahina any dia tokony mba asianareo lahatra aingana nanantona toeram-pitsaboana. Afaka miantsona koa ny 910 aleo tsy avelantsika toritorany anatin'ny fiarahamonina zany ireo tranga ireo mba tsy anaparitaka ny aretany. Tokony anatona ny tobim-pahasalamana vetrany ahafantarana ny tranga isorohana ny mety ho fiparitany raha misy tranga nasorotra aretina mitovitovy raha ny fanazavana hatrany. Entanina manokana amin'izany ireo olona mifanerasera amin'ireo marary ahina na voamarina.
olona rasera tamindreo trangahina sy ny tranga voamarina dia mety arary ny mpox koa afaka fotoana vitsivitsy. Ny fanarahamaso an'ireo tranga reo zany reo hoe olona contact reo dia eo amin'ny 1 andro eo. Ny tsy maintsy arahamaso amin'izay nareo mba mahazo firaisana tanana aingana raha tena mipotra le aretina. Raha nisy izay zavatra izay dia manentana antsika rehetra mba andray anjara mavitrika sy collaboration zany na fiara-miasam-piasan'ny fahasalamana ary raha ohatra raha ka ilaina dia afaka manantsina sahady toeram-pitsaboana akaiky na miantso ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana izay mikarakara izay. Mizotra araka ny tokony ho izy ny fitadiavana sy fanadiadiana mikasika ireo olona rehetra marary ahina sy marary efa voamarina ho mitondra ny tsy mikaretina raha ny fanazavana trany. Mizotra mpilaminana ihany koa ny fandraisana ny tanana azy ireo. Amafisina trany efa miroso amin'ny dingana fanafarana ny vaksiny fiarovana ny aretina ny endradrazako na ny mpox ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ankoatr'izay efa nisy sitrana ireo marary ary misy ihany koa no efa andalam-pasitranana ho ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka. Dia izay ihany koa no entintsika misento ao anaty doka fovetivety aza misaraka aminay ary. Amty tonty ao amin'ny Cosmos ny fankalazana ny Noël goavana indrindra. Ho amin'ny serviteta rehetra manomboka ny 3 Desambra 2024 hatramin'ny 20 Janoary 2024 dia mandray sanjara avy hatrany amin'ny super tombola. Loka zato Pangestat. Loka voalohany dia felan-tsasatra ho an'olon-droa iantoana tanteraka any a Dubai. Loka faharoa TV TCL 85 pouces. Loka fahatelo réfrigérateur side by side. Loka fahaefatra salon complet. Loka fahadimy moto 5e. Loka fahaenina hatramin'ny fahazato 5 bon d'achat zay total 30 tapitrisa ariary. Mahafinaritra kosa Cosmos. Cosmos, votre partenaire de confiance. Découvrez la nouvelle gamme Blue Net destinée à l'hygiène de vos mains, formule antivirus adaptée à vos besoins, gel main et solution hydroalcoolique Blue Net désinfecte sans rinçage. Le savon désinfectant permet un nettoyage optimal de vos mains grâce à la propriété de l'aloe vera. Vos mains seront douces, hydratées, légèrement parfumées. Blue Net vous aide à vous protéger des maladies virales. Il existe plusieurs formats, Super Maxi 5 litres, Maxi 1 litre, Medium 300 ml. Gel hydroalcoolique Blue Net, Dynamite. Avy amintsika manakaretua rong tranombarotra lehibe indrindra eto Madagasikara. Ampitan'ny Ekara Saint-Vincent de Paul Tanambao izy zany ao. Fanaka, TV, speaker, finday, électroménager, solosaina, imprimante, outillage, fampiaingona tragno, fikarakarana volo, moto, bisikleta, tuk-tuk, kilalao. Ao amin'ny Cosmos avao koa ny entana fanta-daza originaly, service après-vente azo antoka, fanaterana mamaim-pona, garantie hatramin'ny 2 taogna. Misy promotion fanokafana ny lakamisy 12 hatramin'ny 17 Janoary. Misy fihenam-bidy hatramin'ny 17 isan-jato amin'ny entana sasany. Cosmos, votre partenaire de confiance. Atombohy ampilaminana ny andronao. Mahatoky tena kokoa. Foana ny ayay, miainan-kahalalahana. Malefaka, mitroka tsara, mampahazo aina. Perfit, mampilamina anao amin'ny fotoana rehetra.
10 taona ny ilanao. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Zay mila mikify bébé coucou. Lasa bobaka be ny meka nampitombona ny elohany lasa 1 giga be zao raha 220 meka teo aloha arivo ariary foana nefa 1 giga oa kifeo ny réseau tsara indrindra eto mada tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira super app ya c'est moi. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity. Miantso ny fitondram-panjakana Omail Somal amin'ny fanendreny izay ho tale général vavao eo anivon'ny KNAPS ny syndicat-ny mpiasa. Maro ary miverimberina ny olana eo anivon'ity sampan-draharaha ity ka tokony olona mahay misoroka izany no tendrena raha ny fanazavana ary atao manaraka ny lalàna ihany koa. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Ankehitriny dia ny ministera mpiampanaramaso no mitarika ny fitantanana vonjomaika na ny DG intérim zany eto anivon'ny KNAPS amin'izao tsika miteny izao. Raha ny tokony ho izy dia mipetraka ao anatin'ny rafitra ara-dalàna ny fanendrena KNAPS ary eto izay dia manao antsoavo amin'ny fitondrana ankehitriny izay tarihan'ny PRRM amin'ny hoe tsy tokony ho maika be amin'ny fanendrenan'ny DG KNAPS. Nefany zareo ihany koa nefa ny manapaka ny fanirian'ny mpiasa zany dia mba tsy isian'ny hoe savorivory intsony, mba tsy isian'ny problema intsony dia mahana faniriana amin'ny mpiasa mba olona hoe avy eo anivon'ny KNAPS ihany no hotendrena ho DG ny manana ny matricule CRCM zany mazava ho azy voafetra na voafeha ao anatin'ny lalàna izay zavatra hositrahany. Hitatsika miandalana eo araka izany ny fiazakazaka izay fanendrena tale généraly eo anivon'ny KNAPS izay. Fa fangianina ny fanohizana ny tetikasa Padeve Lalakely 3 sy ny sisa roa velarina ny fiara-miasa ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharatany amin'ny fanjakana frantsay. Ankoatr'izay isan'ny fijerena ny fifandraisany tanan-dehibe, sokajy sy tanan-dehibe sy sokajy salantsala ny hiteraka tetikasa ampiroboroboana ny toe-karena. Ireo no isan'ny teboka ny songadina nandritra ny fionana teo amin'ny mazovo frantsay sy ny mpiara-miasa aminy tamin'ny minisitra Lilson René de Roland sy ireo mpiara-miasa aminy teny anosy tamin'ity androany ity. Fionana namafisana ny fiara-miasa amin'ny fanjakana malagasy sy ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena isitrahany vahoaka malagasy tombotsoa amin'ny tetikasa samihafa. Fanohizantsika ny fampalalam-bavao olona 500 no izarana sakafo maimaim-pona ato anatin'ny 3 andro mandritra ny herinandro ny asa sosialy foibe FJKM mandiany voalohany izay tanterahany eny amin'ny kianja Baria Mahamasina amin'izao fotoana izao. Mandray ny fiangonana ho mpiara-miombonantoka stratéjika amin'ny fanatanterahana ny programa sosialy ny fanjakana Prime Ministra nandritra izay. Andao arahantsika ny Antsipriana.
nosokafana tamin'ny fomba ofisiely androany ary aritra 3 andro ny herinandro ny asa sosialy foibe FJKM mandiany voalohany izay tanteraina eny amin'ny kianja Barea Mahamasina miombana amin'ny fanofanana arakasa sy fizarana sakafo ary fizahampahasalamana mamempona ny etsika fiangonana manakaiky ny vahoaka no tanjona ao anatin'izao asa sosialy izao hoy ny filohan'ny FJKM atao hoe firotsahan'ny fiangonana any amin'ny olona izay manana ny fahasahiranana samihafa dia izay fahasahiranana izay no ezahana hatonina mba hatanteraka n'ilay fanentanana mahakasika ny hoe finosy filazantsara ny mofo izay omena ny sahirana dikan'izany tsy misaraka mihitsy ny fitoriana ny filazantsara sy ny asa sosialy misy ny sahirana ara-pahasalamana misy eto misy ny sahirana ara-tsaina misy eto misy ny sahirana ara-sosialy misy eto misy ny sahirana amin'ny fanabeazana misy eto misy sahirana keo amin'ny kibo dia misy eto dia misy ny sahirana amin'ny lafiny rehetrarehetra dia nezana ho avondry reto amin'ity toerana ity ao anatin'izao 3 andro zao mba hisitraka an'izany fahasoavana izany ny mpiarabelona amintsika nanatrika ny fanokafana ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta Eritsalama Rajaonarivelo tsy ny fampianarana ara-panahy ihany no tanjona fa eo ihany koa ny fanabeazana olom-pirenena ao anatin'izao hetsika izao manoloana izany mandray ny fiangonana ho mpiara-miombonantoka stratégique amin'ny fanatanterahana ny programa sosialy ny fanjakana hoy ny nambarany tsy ny fampianarana ara-panahy ihany no tanjona fa eo koa ny fanabeazana ny olom-pirenena mba ho tompona andraikitra eo koa ny fijerena ny ara-pahasalamana ary eo ihany koa ny asa sosialy ka izany indrindra no mahatonga ny fanjakana mihevitra ny fiangonana ho mpiara-mombonantoka stratégique amin'ny fanatanterahana ny programa sosialy nasionaly napetraka amin'ny fanjakana ny andraikitry ny fanjakana dia mazava sy entitra manohana ny hetsika sosialy mitondra vahaolana ho amin'ny vahoaka manamafy ny fiara-miasa ny fiangonana sy ny fiarahamonim-pirenena rehetra ary manangana politika sy fandarana asa izay mametraka ny olona ho ivon'ny fampandrosoana tsy asa tsotra ny asa tanterahina eto fa asa sosialy goavana izy trano hoe vao apetraka eny an-toerana mandritra izao hetsika izao izay tokana amin'ny valana aretina impox ho iatrana izy nanamafy no mafisy ny filohan'ny FJKM ihany koa fa tsy nisy fa matsy mbola avy amin'ny fanjakana izao hetsika izao fa vola avy amin'ny zanaky ny fiangonana mahadiodio Vaovao ny kolotsaina no tontosaina androany teny amin'ny lapana andafy avaratra ny sonisy androany tota-kevitra ametrahana ho harem-baka iraisan'ny pirenena ny ekara ambody fotatra Sainte Marie fiangonana katolika ny orona voalohany indrindra teto Madagasikara izy io dingana maro no nolalovana tamin'izany izay no ketrehindro teknisianina teo anivo amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina afen'ny fepetra izay efa nanomboka tamin'ny taona 3 fanampanazavana dia androany zany tsy malagasy heritsony fa izao tontolo izao mihitsy niaraka hikajy azy hitazona an'ilay identité ary hiaro an'ilay izy ihany koa dia ny miasona tena tombo lehibe ho an'ny malagasy io ankoatra n'ilay fizahan-tany resantsika teo dia ny fampilezana ny Madagasikara manerana n'izao tontolo izao izany hoe rehefa mijoro zany ny UNESCO dia mamoaka hoe reto ny harem-bako iraisan'izao tontolo izao dia manana isika malagasy harem-bako dia fantatria mizara roa mazava tsara misy zany ireo harem-bako izay mazatra hitatsika taza-maso fa misy indray zany le hoe harem-bako tsy azo tsapahitanana toy ny resantsika teo ny tsapiky ny kabary ihany koa dia efa tafiditra ao anatin'izany zao ho an'ny malagasy ametraka paikady anatsarana ny sosialim-bahoaka sy ahafahana mijery ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana ny taleparitra mponina sy ny firaisan-kina ao amin'ny faritra Diana amafisina ny fiarahamientana sy ny fiarahamiasa amin'ireo eny fotony onona ambarany nandritra ny lanonana famindram-pitantanana teo aminy sy ny taleparitra teo aloha hojerena ihany koa ny fomba hanamafisana ny firaisan-kina izay isany andraikitra sahaniny fanampanazavana dia ny ampienana za tsy teny hoe tsy isy fa ny ampienana izay fahoriana sy fahatran'ny olona zay raha mahitatsika ohatra hoe isaky ny zoma malahelo ianao mahita fa mitombo be dia be ny isan'ny mpangataka tokony ao anatin'izay zany isy fanofanana formation omenan'olona ary isy koa ny fanadiadiana lalina hoe fa maninona ny olona no mahatonga an'izay rehefa fantatra zay hoe tena inona le sorsana
olana zany tena koa moa spécialiste amina resaka diagnostic de défaut zany analyse de défaillance zany dia tena ho jerena zany zay mba hahafahana mametraka hoe inona ara zany any tokony atao amin'ny ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androanyity indray nondao arahantsika vetivety. Tony mahazatra ireto indray ireo vaovao nisongadina natao anatin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androanyity. Namatsy fitaovam-piadiana ho an'ny Madagasikara ny Rosianina ho fanamafisana ny fiara-miasa efa nisy teo amin'ny Madagasikara sy Rosia. Tonga teto an-toerana ny délégation avy any Rosia hampiofana ny tafika malagasy momba ny fampiasana ireo fitaovana ireo. Nanao fanambarana ny teo anivo ny Union des Internes de Madagascar ka manome roa amby 70 ora ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hijery vahaolana momba ny fitakiana ataon'izy ireo. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa mbola tsy nahazoana valiteny mazava sy ofisialy avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hatramin'izao ny mahakasika ny fitakian'izy ireo na dia efa nisy aza ny fanambarana efa nataony interna ny 7 janoary 2022 lasa teo. Izy ireo izay roso amin'ny fitokonana eo anivon'io ministera io raha toa tsy misy valiteny ofisialy aorian'ny fehimpotoana izay voalaza. Anisany songadina natao anatin'ny pejy ihany koa. Vehivavy mpanao gazety iray lasibatry ny sito mahery tena toa madinika ho omaly talata maraina. Teo ambony kodiaran-droa tao anaty fitohanany fifamoivozana izy no nofolaniny ireo jolany tany any havanana ka lasan'izy ireo tamin'izany ny firavaka vangovango ny ilay lasibatra. Tsy nisy nanakana n'ilay jolavy nanao sito mahery ny olona fa nijery fotsiny raha ny fitarainana. Ny fatry 67 hektara sy toa madinika izay isan'ireo toerana mafana amin'ny resaka fanendahana ka manaitra ny tompony andraikitra hijery akaiky ny zavamisy. Manaraka izany, nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy lasa teo teny amin'ny toby inspecteur général de police Amado Augustin UNSP Mamorivato ny fiofanana momba ny firotsahana an-tsehatra sy fitantanana ny tranga Naturie de Masse na fitifiran'olona maro toy ny tranga tany Australie ny police Pyrénéenne. Manam-pahaizana frantsay roa avy amin'ny raid no nampiofana. Tanzonietsika ny hanamafisana ny fahaiza-manony ireo mpitandro filaminana eto Madagasikara. Nisy ny solitenany zandarmaria moa tamin'ity fiofanana ity. Mila vanindreo olana sedrainy sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ao anatin'izao fanarenan'izao raha tsy laza fa tsy ny fifehezana ny alatromby. Dikan'iray amin'izany ny famerinana ny fitaliavana jeneraly samihafa amin'isandro sehatra roa ireo izay nofoanana tamin'ny fitondrana Rajoelina ka nanaovany sendika ampiasan'ny fambolena sy ny fiompiana fitakiana tamin'ity androan'ity. Tsiara Soarvelo. Anisany olana mampirongatra ny alatromby ny fahalemen'ny rafitra natao ifehezana ny fivezivezen'ny omby ireo teknisianina amin'ny fiompiana. Mora voadio ara-dalàna ny omby alatra noho ny kolikoly, ny taratasy osika ary ny tsy fisian'ny fanaraha-maso entitra. Antony iray nahatonga ny baranahana ny nanafoanana ny fitalehavana jeneraly misana manokana ny fiompiana nanomboka ny taona 2024. Fitalehavana jeneraly iray no ny andraikitra ny fambolena sy ny fiompiana nanomboka teo ka nampihisatra ny fivoaran'ny ministera raha ny fanazavana. Ny élevage tompoko dia efa nangataka foana ny anafoanana an'izany hoe guichet unique zany satria miditra eo amin'ny guichet unique ny omby alatra 2 minitra maloto voaka avy eo izy afaka fefakadiny complet amin'ny papier-ny. Ny SCBTI izany service zany tompoko ny manamboatra ny kavon'omby. Raha tase direct amin'ny direction générale ny élevage zany tompoko ary tsy tokony foana tsy tokony asorina tsy azo privatisena koa tompoko zany fa ny fanjakana. Mangataka araka izany sendikany mpiasa ny fambolena sy ny fiompiana amin'izao fanavozana misy eto amin'ny firenena izao. Ho fitaliavana jeneraly samihafa no iandraikitra ny sampana fambolena sy ny fiompiana azona manarina ity sehatra ity. Tsy afaka mivelatra arak'izay tiavanay fiompiana anazy izay fiompiana raha tsy manana direction générale fa ialokaloka ao ambanin'ny direction générale raha hitambarana. Ary arak'ilay niteneniny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana dia hiditra amin'ilay fametrahana an'ilay kavon'omby tsika hisorohana ny alatra sy ny osika an'ireo omby misy eto amintsika. Dia izay azo vana be zany ny fametrahana an'io ka izay no anisany angatanay mba omeo anay ilay anjaranay omeo considéreo le maha élevage ny élevage satria raha ohatra ka takona any ambadikina direction générale hafa ilay anjaran-draikitra izay mametaka ny kavon'omby ary fantatritsika fa zany omby zany no maha-malagasy malagasy dia lasa ame manjavony zay ary sanatr'in'izany ve hoandrasana ivadika service isan'ny élevage zay vao anaiky. Manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana araka izany sendika ny mpiasa sy ny mpisehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ahafahana manarina ity seha-piariana ity.
maresaka iraisam-pirenena vetivety nitapahana nanomboka omaly ary mandritra amin'ny fotoana tsy voafetra ny aterineto any Ouganda isian'ny fitoniana sy fihezana ny fanelezana vaovao tsy marina mialohan'ny fividianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka rahampitso 5 janoary raha iverenana ny filoha teo aloha izay efa nitantana ny firenena nandritra ny 7 taona Yoweri Museveni no mbola manana ny herijika rehetra andrombahana ny mandat fafito amin'ity fividianana filoha amin'ny pirenena any an-toerany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao ho any Androany ankasitrahana ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny raha-mpitondra veloma tompoko. Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.